zany zavanisy tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina omaly andrasana araka izany izay mety ho fanapahan-kevitry ny fédération manoloana iny zavanisy iny fa mbola hijanona amin'izay taranja basketball izay ihany sika nanao tatitra ny afro basket U18 izay nitanterahana teto amintsika moa zareo tao amin'ny fédération tamin'ny herinandro ity izay nanambara fa dia nahazahoana tombony izany fandraisantsika izany lalao izany. Mifandrirana lalana amin'ny fanatanterahana ny fiodina faharoa ny sokajy NA dia nanao ny tatitra ny zava-bita sy nilaza ny fandaharam-potoana ho avy ny fédération malagasy ny taranja basketball ny alarobia teo tetsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Nentina nanomboka izany ary ny tatitry ny afro basket men U18 farany teo nambaran'ny komity mpikarakara fa fahombiazana no azon'ny FMBB tamin'ny fandraisana izany nanamary sy vizio fa dia sambany teo amin'ny inandraisan'ny malagasy no nahazo tombony ny fédération ny tombony izay mitetina hatramin'ny 420 tapitrisa ariary. Mahakasika ity fifanana continental ity ihany dia nilaza ny filohan'ny FMBB fa eo andalam-piadina ny andraisana ny afro basket U16 indray ao ny fédération amin'izao fotoana izao. Ankoatra dia fantatra ihany koa fa dia isy ny fitiliana sy ny fampifindronana ireo mpilalao roapolo isaky ny sokajy lahy sy vavy aorianan'ny fifanana nasionaly. Izany dia mba ho fanomana sahady ny lalaon'ny nosy 2024 aty La Réunion. Tsy ankidoha amin'ny mpanohana ny FMBB amin'ny fampifindronana io fa dia andeha kosa amin'ny alalan'ny herin'ny tenany. Ataon'ny 20 ka hatramin'ny 20 oktobra izao ihany koa raha araka izany ny fampifindronana voalohany io. Entina mamarina ny fampifindronana dia isy ny lalao fitsapana ifandonan'ny ekipa ASB ho an'ny sokajy lehilahy ny 20 oktobra etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena ihany. Ny ekipa voasotra tompon-daka amin'ny fifanana nasionaly kosa no ifandona amin'ny ekipa voafantina amin'ny sokajy vehivavy amin'ny andro io. Aorian'io ezaka manokana ataon'ny fédération io dia hiandry ny fandaharam-potoanan'ny ministera indray ny ekipa nasionaly taranja basketball. Fanirian'izy ireo anefa raha mba haharitra 5 volana izany fanomanana izany ahafahana mahazo vokatra tsara amin'ny lalaon'ny nosy. Eo ihany koa ny fampidirana ny ankizivavy U16 eo amin'ny sokajin'ny sport étude. Tsy adino anefa ny fifanana ho an'ireo mpanazatra sy ny teknisianina eo amin'ny tontolo ity. Torak'izany ihany koa ny fampifanana ireo tanora ao amin'ny camp de basket. Nanamarika ity fotoana manokana ny karakarain'ny fédération ity ihany koa ny fampitaovana solosaina ho an'ny ligy miisa 1/10 miampy ny section Antananarivo renivohitra. Tanjona tamin'izany ny fanomezana fitaovana ny anatsarana trano ny fomba fiasa sy ny serasera eo amin'ny ligy sy ny fédération ary ny section.